Na vita ezaka goavana ny fanjakana malagasy teo amin'ireo fepetra ny takin'ny FMI amin'ny fandrotsaham-bolana tsarana ny toekarena eto amintsika. Teo amin'ny tany fandoava-ketra sy ny fampidiram-bola amin'ny fandotseranana hoy ny praiminisitra Jean Ravelonarivo raha ny tafatafa tamin'ny mahasoivon'ny Japon Andriamatory hoe Osoya teto amintsika izy. Volana Jiona sy Jolay ny omo mbola tsy ampelantanako dia nahatratra tany amin'ny 106,68% ho an'ny recette fiscale. Ny zato isanjato mipiasa miasa eto Mandrosoa tompoko dia efa vonona na ny eo fa avononana fa iara-iasa amin'ny Saint-Power 3 zany izay no eto dia 3 ngamba azonareo isaina akoatran'ny voatery lasany amin'ny faritra tampoka noho ny resaka congé sy ny anaky zay manodina machine ao ambony eo fa ny zato isanjato mipiasa eto Mandrosoa zany dia nanapa-kevitra na metoky fa vonona iara-iasa amin'ny Saint-Power. Efa mazava amin'izy ireo ny fiara-miasa ataon'ny orinasa Jirama amin'ny Saint-Power amin'izao fotoana ary efa nahazo toky izy ireo fa ho voatana hiasa hatrany. Eny ny olona rehetrarehetra eto fa mety misy fidivikevitra aminay sy reny mpiara-miasa reny mety mitombotsoa ny mamay azy dia ny rosony amin'izany zavatra zany fa ny hoavintsika kosa ao anatin'ny 20 taona manahoana mbola mpiasa ao ve reny mpiasa reny afa-kely taona. Verina iodina afaka fito volana amin'ny foibe mpiara herinaratra eny Mandroseza hoy ny tompona ndraikitra ny Saint-Power androany. Aorin'izay vao foana mentalina ny fatapahan'ny herinaratra eto an-drenivohitra sy manodidina hoy ity orinasa Amerikana ity. Anomboka amin'ny herinandro avy izao ihany koa ny fitsirihana ara-teknika eny Mandroseza. Il y aura une équipe de Semyon et ils vont être ici la semaine prochaine. On va travailler avec Wärtsilä. Il connaît très bien aussi l'installation ici. Donc nous sommes des partenaires, on va travailler ensemble et donc déjà la semaine prochaine, il y aura encore une équipe technique sur place. Resaka novoizina tamin'ny voalohany dia rehefa tafiditra eto ny Saint-Power dia ho very asa izahay. Ankehitriny anefa rehefa nandeha ny dindinika isan-karazany dia voafaritra mazava tsara fa izahay dia mijanona ho mpiasan'ny Jirama fa kosa miasa amin'ny Saint-Power. Donc raha fihezina voatazona eto amin'ny toerana misy anay zay ary tsy very asa zay zany ny antondray manosika anay tsy ny salasala nanao andietsika androany ity. Za fotony gotsaka député dia efa mivonona nanao trano fandraisam-bahoaka nanao kianja demokrasia ny resaka vahoaka ny vity 4 na lohan'io mbola anina hoe mba tsy tseretan'olo ny tadiavina ka tsy napetraka amin'izany rehetrarehetra zany dia ovaliako le tonkevitra tany aloha tsy le tondresaka tany aloha hoe tsisy resaka amin'izany aferitsika tsy amin'ny papa fetifetindrelo aferitsika ny amin'ny papa tsy jirana fanana fa misy ny olona hoe tatombotso fotsiny oko zay tsy nitatombotso toka sy nitatombotso amizao to amin'ny voatabia efa manana 4 telo député na baleo zay nareo zany le hoe le fivanarana tena anareo zany zonao mpandaty eto mba zay voalohany sy zavatra zay fa sika samby tehetehely pana politika isika eo fa za koa nisy resaka vava zany resaka politika fa menaresaka vava miato fa tsy nitotondra azo ambara amin'ny teny fohy fa ny ravina ny disadisa teo amin'ny CSS sy ny fitondram-panjakana zany hoe nahitana vahaolana ireo teboka izay nahatonga ny fisarahana na ny fiaiaina teo amin'ny fitondram-panjakana ka dia mahazo matoky zany fa angamba raha ny avy ety amin'ny CSS manokana dia tsy tokony ho hisy intsony ny fitokonana tsy tokony ho hisy intsony ny fampiatona ny fampianarana sy ny asa fikarohana. Elako sina za koa tsy antoko-panohatra za tsy antoko-panohana fa ny antoko politika izay ho atsanganay dia manohatra azay tsy mahavita azy fa raha tsy vitanareo tompoko ny asa nanakina vaoaka taminareo mametra fialana fa be dia be tompoko no mitady ny toeranareo io tena tsy poanana fanahy zay manatsaina fa miatonga tsy anafosafo tompoko Asina fanarenana ny arofanina eo amin'ny sisin'ny Serana-Tsambo ny Nosy Belleville izay tafiditra amin'ny ezaka ataon'ny délégation manokana ny commune Ambonivohitra Nosy Be amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy fanatsarana ny endry ny Serana-Tsambo ny Nosy Be. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanamboarana ny tsangambato maneho ny saritany Nosy Be na stèle eo amin'ny Serana-Tsambo.